filoha tany amin'ny propagande amina mégawatt 400 mégawatt angamba tsaroako débat-nao tao amin'ny télévision malagasy tamin'izany fotoana izany no nampanatenainao parc solaire maromaro jiro mandeha amin'ny masoandro tsy tsaroako fotsiny raha nampanantena kobramo anao tamin'ny fampielezan-kevitra na tsarom-panantena fa nisany vokatra moa zany androantsika amin'ny resaka io fa ny zavatra iainan'ny vahoaka androany Andriamatoa filoha délestage main frigo maty ny télé tsy afaka manao ny mpanao soudure sy ny maro hafa zany ny tena zavatra iainan'ny vahoaka fa ny mampalahelo na dia tapaka aza ny jiro midangana ihany koa ny facture ny jirama avy roa eny avy telo eny mampalahelo moa satria indray manahirana fa nareo menakafo migalabina sy mampiada tena makany ampitan-dranomasina asa vita tsy miasa saina amin'ilay vahoaka sy tia délestage sy ny vidim-bary sy ny menaka maso zany le aina vahoaka ka raha miresaka jirama sika dia mahitsy ny fantaniako tsy tantara sifra ntsony Andriamatoa filoha fa hoy aminao hoe Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara mba mangataka aminao inona ny nampanatenainao dia inona ny vitanao androany efa taona sy tapany afaka 3 androtsika mifampiresaka eo. Marina zany teneninao zany Gasikara mikaikiaiky amin'ny vahoaka amin'ny resaka délestage zay efa namety remarque monsieur le ministre ary io izy io dia ho tsaraitsika monsieur le ministre 3 semaines tsy misy délestage tsony farafatarana eto amintsika